يا حافظ القرآن يا حافظ القرآن يا حافظ القرآن يا حافظ القرآن. سفراء الذكر يا أبناءنا يا حافظين للهدى سيروا وكونوا قدوة للعالمين. سفراء الذكر يا أبناءنا يا حافظين للهدى سيروا وكونوا قدوة للعالمين. سفراء الذكر يا أبناءنا يا حافظين للهدى سيروا وكونوا قدوة للعالمين. أنتم شوق أمانينا وعطر الياسمين. أنتم شوق أمانينا صبح وأسفار وصلاة وسلام طيبين مباركين على النبي صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر ما سار سفين للحق وأبهر وما على نجم في السماء وأبهر وعلى آله وصحبه خير أهل ومعشر ومن تبعهم بإحسان إلى يوم البعث والمحشر. أما بعد، سلام الله يسري ما أقيمت صلاة من عباد خاشعين وما جادت بماء المزن سحب سكى الأشجار والزرع فينا. سلام عاطر وله وريج من الأعماق يعبق ياسمينا. سلام الله نهديه إليكم مع الإشفاق ممزوجا حنينا. أيها الحضور النبلاء، في سورة تيرا وانتم الله إزاي ننمياتك تمنات نفاتك نفمرفوري نفاتك ننوتنا أنزو لنوننا إزو. خير البدايات آيات من الكتاب الحكيم. نفهم بنا ترى كده ديا عندني أذومني قرآن مسنا إزاي أفكيني زادي عارف فليتفضل مشكور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد
عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك اقرأ كتابك اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا صدق الله العظيم. الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دير سبنيت فينو أتلته أن الله سبحانه وتعالى زمبلنا من الشيكا لتنبنان سفافانا نافات شيكا أنواني من تنتيرك ni concours Quran angin fasibi zay karakarain association de jeunes musulmans ariarana amni asdi LBM ni volonté nay dia mitut ka volwani amni anareu raimani oka watu chika lara famina ifandi fasatika ni zana katika hianat ni zani bukumasna al-Quran al-Karim. Amma pana pizai itanaitar ara sapaitana na fa mislis kam nexkarai mande satia le fampenarana ni enseignement général ni yasakasatsika kanefa ni yasakintika fa izani no afantaratsika no azawatsika ny tombotsoa eto antany ary sy any ankoatra ny fandefasatsika ireo zanakatsika hianatra na hifikitra izany boky masina al-Quran al-Karim zany satria raha tsy dian'izao atsika hitaiza azy ireo amin'ny alalan'ny izany Quran al-Karim zany hitatsika fa miazakazaka ny teknolojia maro samihafa ka sahirana atsika ray aman-dreny amin'ny fitaizana izanatsika. Ny vahaolana zany dia ny fiverenantsika ihany amin'ny madrasa tsirairay raha hitatsika raha eto an-tampon-tanànan'ny Mahajanga dia efa mahatratra any amin'ny 70 madrasa eto an-tampon-tanànan'ny Mahajanga. Ka miangavy ho alefatsika ny zanakatsika amin'ireny madrasa mahatratra 70 ireny. Izany no afatra kely ho ampita amin'ny anareo ray aman-dreny. Mitodika ihany koa ny tenako amin'ny atsika mpanabe eo anivon'ny madrasa rehetrarehetra eto an-tampon-tanànan'ny Mahajanga. Aoka apetsakantsika ho programa mihitsy ao anatin'ny madrasatsika ny fianarana ny boky masina al-Quran al-Karim. Zany kosa tsy midika atsika tsy hametraka le programa maro hafa ao anatin'izany madrasa izany. Fa aoka kosa ho ataontsika lara-pahamehana izany ny fianarana ny boky masina al-Quran al-Karim zany. Ary eo tsy dia efa mandefa antso ho antsika madrasa, ho antsika mpanabe. Raha ohatra ka misy izay tsy fahafahana fahavagana zay eo anivony izany fampianarana ny boky masina al-Quran al-Karim zany, vonina ny tenanay association de jeunes musulmans ary araka ny fifampiresana tamin'ny président LBM koa, vonina ireo ostady hizara-tsaikefa amin'ny atsika mpampianatra mba ahafahantsika hametraka izany programa zany eo anivony madrasa tsirairay, mba ahafahantsika hiteny hitapirenena fa ny Mahajanga dia renivohitra ny Islam eto Madagasikara raha no resaina.
Amarana ko teny dia teny fisoratra sy fankatelemana. Voalohany amin'izany atsika rehetra izay tonga eto namela tamana maro samihafa fa noho le fanomezantsika le valeur le voninahitra ny Coran Karim izany no nahatongavantsika eto. Satria iaratsika mahafantatra raha ny Coran Karim no resaina mazava ho azy dia anisany lalam-panorenany finoana al-Islam. Ka raha tena avy aty aminay tokony andraikitra eo anivon'ny association zany dia tsy misy zavatra hafa azo resainay engany Allah subhanahu wa ta'ala hanoratra amin'ny boky fitahirintsika tsirairay amin'ny fahatongavantsika rehetra izay tonga eto. Mitodika ihany koa ny tenako amin'ny présidentny LDM miangavy anao mba hitsangana mba ho hitan'ny rehetra fa ianao no mitarika izany ny tenentsika na tsy association aza fa ny fikambanany ireo stady zay mianatra avy any ivelany. Hitantsika teo fa iny zany présidentny LDM. Rehefa nifampiresaka izay dia izy nitery magataka fiara-miasa amin'ny ajomoko dia tsy misalasala ny tenako dia naneky azy satria fiara-miasa zany dia nekeny finoana al-Islam satria amin'ny alalan'ny boky masina al-Quran. Kanefa iaratsika mahafantatra fa tsy tanteraka izao lanonana rehetra nataontsika izao raha tsy sitraka ny Allah subhanahu wa ta'ala, raha tsy misy ihany koa ny mpanomana ary misoraka ihany koa ireo rehetrarehetra ao anatiny zany association izay tantanako izany na ao anatiny ajomoko satria tsy vitako irery asa izany fa misy ireo namana maro dia manampy ao anatin'izany. Ka mandefa teny fisorana Monsieur le Président amin'ny fanampiana izay mitoraka ity dia tao anatiny tenenina mihitsy 100% dia no nangalainy zany président LDM zany andraikitra ny fikarakarana ny concours Coran Karim andiany fahasity. Araka ny fampianarana atao anatin'ny finoana al-Islam ary tsy misy maharatsy an'izany koa raha amin'ny kolotsaina islamika na amin'ny kolotsaina mahamalagasy na mpianatra antsika ihany koa raha misy manome anao angano teny hoe misaotra tompoko. Raha izay fomba malagasy kanefa raha finoana Islam no resaina dia tsy hainay koa ny ankasitraka satria araka ny fampianarana izay olombelo tsy mahay mankasitraka olombelo namany dia mazava ho azy fa izy dia tsy hay ankasitraka Allahu subhanahu wa ta'ala. Ka tsy voavalinay sy ireo délégation maro avy amin'ny faritra maro samihafa manerany Madagasikara zay tonga namonjy lanonana lehibe tahak'izao enikady eny moninahitany izany LDM zany ary ihany koa ny ajomoko. Ary eto zay amaranako azy miantso atsika tanora rehetrarehetra nalay zany nahavaty dia misokatra ny varavarantsika rehetra ao anatin'izany association izany fa manana tanjona lavitra izany association zany mba ahafahantsika ho tonga amin'izany tanjona izany dia tsy ho vitanay irery fa ifandrongonatsika mba ahafahantsika ho tonga amin'ny tanjona zay tiany apitany finoana al-Islam. Ka makasitraka tompola makasitraka tompoko vany. قراءة القرآن تدبرا فمكين القرآن من تلاوة القرآن وفنيانا ذكر زي ما تتك ملاسم تسفيلنا فكان نازو فمكين راليت كنا فانتو لانو تحسدوا الله سبحانه وتعالى أفلا يتدبرون القرآن ممكن تدينيدو فساينجو ريفتلين تسكت من الدين كالقرآن تسويت كتكفاتان جو sedikit arah kepatakan mazaj dan sedikit novel simen kan betul nazar karangan sedikit Quran saya mungkin comparan invalnya riba atau sedikit mazaj sedikit mengenai Quran kuyan Allah subhanahu wa ta'ala Quran menurut wa anzalna alayka dzikra bagus ke main ini litubayyana lin-nas ma nuzila ilayhim. Nah,
adinay aminao Muhammad sallallahu ity Qur'an ity mba ho azavainao amreo nampidina azy zany vahoaka rehetra mpanaraka ny Qur'an malatsaka tamin'izany latsaka ny vahoaka rehetra zay nahatonga Allah teny ya ayuhan nas kad anzalna ya ayuhan nas kad ja'atkum maw'idhatun min rabbikum o ianareo zanak'olombelona tonga aminareo ny fananarana avy amin'ny Qur'an tsy nanavaka na pino na tsy pino fa ho an'ny zanak'olombelona rehetra ka Allah subhanahu wa ta'ala dia nametraka Qur'an ho an'ny rehetra fa saingy zao araka teny teo ny fanikana anazy misy référence tsika tsy maintsy miverina ho fomba nandikany faminantsika an'izany Qur'an zany misy adab misy zany hoe rafitra rehetra napetraka ireo tsy maintsy arovantsika ary io nampahatsiahiva koa hoe misy fomba sokajira manampahaizana hoentina miarana azy amin'ny Qur'an fomba faharoa ohatra ny qira'a tenentsika tamin'ny voalohany teo fiarana azy amin'ny Qur'an voalohany efa mankina anazy lazavantsika telo eny faharoa zany hoe tokontsika tsirairay manana andraikitra anao hifdil Qur'an so dia tenentsika zao fa antony zavatra manao parkera mbetsaka olona mahavita parkera Qur'an izy efa enimpolo taona ary ataontsika zany na dia aza mahavita raiky tsika isan'andro raiky isam-bolana zany hoe verset raiky isam-bolana efa parkera zay satria agnatin'ny obligation tsy maintsy ataontsika ny manao fiarovana azany Qur'an zany fahaefatra fiara-miasa amin'ny Qur'an ny fahman zany hoe miara-miasa antsika amin'ny Qur'an ho fandinena dikany ohatra ny tenentsika teo fa nazavaintsika igny mila tsika mahafantatra i zavatra anatin'ny Qur'an ary zay izy nahatonga anay amin'ny LDM niezaka da naparitaka hoe tsy Qur'an amin'ny teny arabe any zay vakitsika isan'andro misy koa Qur'an zay voadika amin'ny teny français zay maro amintsika amin'ny teny français mba azahoantsika idikany ary tsy vitan'izany tokony hiverina atsika amin'ireo manam-pahaizantsika amin'ny tany hoe ahoana fadikana tia na iny tena dikany tia tsy vitan'izay fa tokony hamaky koa tsika ireo boky ny tafsir zay misoratindreo manam-pahaizantsika tany alohatany farany tena important fiara-miasa amin'ny Qur'an fanaovantsika asa tatibekany fa teneny ny mpampianatsika teo tena important ny fanatanterantsika zavatra voarakitra ao anatin'ny Qur'an fa saingy araka zaintsika teo Qur'an io tsy adikatsika mazatsika satria lasa ilhady amin'ny fotoana zay araka teny Allah subhanahu wa ta'ala amin'ny Qur'an any hoe inna alladhina yulhiduna fi ayatina la yakhfawna alayna afaman yulqa fi nnari khairun amman ya'ti aminan yawma al-qiyamah teneny efa nanontaniana Ibn Abbas mikasika ny tafsirn'io miteny izy satria Allah subhanahu wa ta'ala teny inna alladhina yulhiduna fi ayatina ireo zay manao ilhad manome lambosina mandika vilana zay tena ny Ibn Abbas surtout mandika vilana ny tena dikan'ny Qur'an la yakhfawna alayna tsy miafina aminay izy ireo hoe Allah subhanahu wa ta'ala dia napetraka Allah subhanahu wa ta'ala ny exemple moave ny olona arotsaka any anatin'ny afobe tsara sa le olona nahazo protection amin'izany afobe zany azo tsorona zany raha tsika miaro ny Qur'an dia amany protection antsika zay raha tsika kosa mandika vilana manao ilhady ny Qur'an io ataontsika araka filantsika izy na koa ampanarantsika ny filan-ratsika mba hoentsika vahoaka anamarinantsika fa tsika marina tafiditra atsika agnatin'ny famaizana Allah subhanahu wa ta'ala zay ny afara ampidirana afobe ka eto manaiky atsika rehetra tiny islam indrindra zay rehetra mamaky Qur'an oka atsika mba ametraka fandikana ny Qur'an amin'ny adaba izay mendrika zay amarana koa azy fa nisy tenine président ny Ajimoky teo zay nateny hoe fiara-miasa ny Ajimoky sy LDM amin'ny fanaovana ty 9e édition ty zavatra tendreny LDM amizao hiezaka zahay anao karazana fiara-miasa na approche vaovao zany hoe raha misy zavatra atao sy voatery hoe zahay LDM mamorona azy fa zay association islamique antoerana zany hoe efa hita na traikefa manatanteraka an'ilay zavatra izy no iarana miasa na tsapa zay nohony zay 8 na valo taona nifanesy nanaovany Ajimoky fananana Qur'an zay mendrika hotohanana izy ampina azay safidianay satria zao LDM matetika mahazo invitation internationale hanatrika concours Qur'an mba hialana fomba mahazatra taloha hoe rehefa tonga le invitation tsiponina le olo manatrika azy azafady amin'ny fomba fiteny tsy hoe tsiponina hoe atao tsisy dikany fa zay olona tratra antso no antsoina hiezaka zay
manomeo zao dia tena mieritiko koa ohatrany hoe voalohany amin'izao concours zao no alefa hiatrika concours international na any Amaka zany na any Egypte zany na Dubai na Malaisie zany hoe zay invitation ho azy Elveria manompo zao dia hoalahatrinay araky ny mérite amin'ny concours tahaka ary inchallah fiatomboany dia zay nahazo tombontsika eto Majunga eto Majunga ty concours national dia mbola tsy haiko moa na amin'ny taonao avy ho azo tsikety fa amin'ny taonao avy inchallah mety ho bebe ohatran'izao niezaka satria raha mijery fotsy tsika na Afrique à Tanzanie ohatra concours Coran national zany atao amin'ny stade tsy vitany amin'ny stade indraindray aza cadeau tomobile mila menentsika zany tsika inchallah en plus ka reo zanakatsika reo mba zavatra bevata tsy ho adininy amin'ny fiainany no valisoa azony an'izany concours Coran zany inchallah amarana ko azy makasitraka any vahoakany Mahajanga zany hoe tsika filamo eto nanome voninahitra an'izao concours zao ary tsy vitan'izay ihany miangavy antsika zao mba amprisika ny zanatsika hianatra Coran na faritera io na fahalalana indrindra amin'asy Coran ary ampandefandreo amin'ny école coranique madarisy sy ho kivitsika ary hanampy andreo tsy vitan'izay ihany rehefa verina izy avy madrasa so dia trentsika fondy any mampijoro azy raha ny anaran-tany mba revizentsika miaraka amin'ny karaha tsika manao révision amin'ny ranon'ny école any rehefa lefatsika zanakitsika tokony ataontsika an'izay koa izy miaraka tsika manao révision raha nataony tamin'ny madrasa Qur'ania amin'izay fotoana zay mba miaina an'izay tsika satria araka nyteniko tamin'ny voalohany teo manana adidy zany hoe tokony hianatra Qur'an tsika manomboka ny fiainantsika eto ambony tany mandra-pialafinaytsika eto ambony tany inchallah engany Allah subhanahu wa ta'ala ametraka antsika ho ahlul Qur'an zany hoe ahlul Qur'an hitantsika verso zay efa nitenenindreo tamin'ny hadith teo fa Allah subhanahu wa ta'ala nametraka mana olona izy ireo olo olo mametraka ny Qur'an ho partenaire mifoa izy ny Qur'an alohan'ny atory izy Qur'an ampianariny mpaminantsika zao même misy ireo ayat verset sura tokony vakina alohantsika matory zany hoe fiainantsika ray manontolo Qur'an tsy vitan'izany tena ambony aza isan'ny suifa napetraky na Aisha radiyallahu anhu amin'ny nabitsika Muhammad sallallahu alaihi wasallam zay teneny Allah tsy maintsy magnaraka azy tsika manao exemplaire tsika nateneny Aisha radiyallahu anha fanteneny nanakory zany nabi zany iazambarany zany hoe kana Qur'an yamshi ala al-ard zany hoe nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Qur'an mandeha ambonin'ny tany misy amin'ny hadith raiky kana kulkul Qur'an zany hoe fahalalafomba ny Qur'an enganetsika inchallah mba ametraka tenantsika ohatran'izay sy hisaraka amin'ny Qur'an mandrakarina inchallah mba azahoantsika zay tontolo zay barakallahu fikum wa jazakumullahu khair subhanallah Ngavile tsika mba azo jiaby doimo manaraka presidentsika mazahoatrana president Masha Allah isorana anareo jiaby mamranely doimo zay nandeky nitsanga nanotrina presidentsika teo nam izy io io Bismillahirrahmanirrahim wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha lagwan wa la kidhaba jazaa'an min rabbika السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقول الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم
تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ بسم الله الرحمن الرحيم نعم فتحنا منارة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ووجدك عائلا فأغنى بسم الله الرحمن الرحيم ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث للسائل والمحروم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون حسبك فانتني منارة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ووجوه يومئذ عليها غبرة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة بسم الله الرحمن الرحيم وإذا الشمس كورت وإذا النجوم قدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت حسبك ما شاء الله أنا تعرف بقبل فزانه أنا رمى بيبو بتاعته يوم الشيطان الرجيم وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأعلنت
وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله 7 سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأنا ظننا أن لن يبعث الله أحدا. نعم فضلنا ما نركنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. حسبك مزوتنا. Kandidat kawan arakam bukan lafta bukan قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. حسبك فانتهينا من نركب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. حكمة بالغة فما تغني النذر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم
فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع يقول الكافرون يوم عصر كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. حسبك مزوتر Aputkan saya ni buka mata vini rendia manda harun. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. الذين هم على صلاتهم دائمون. الذين هم على صلاتهم دائمون. بسم الله الرحمن الرحيم الذين هم على صلاتهم دائمون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. الذين هم على صلاتهم دائمون. الذين هم على صلاتهم دائمون. سورة ini والذين في أموالهم حق معلوم. والذين هم على صلاتهم دائمون والذين هم في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين إن عذاب ربك والذين يصدقون بيوم الدين إن عذاب ربك غير مأمون. حسبك مزوتر نرلا. نعم قد تتك منارك إسماعيل أجلتنا نور الإسلام بقى مدرسة نور الإسلام.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعوا مع الراكعين. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يختصمون. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. قالت رب إني ولد أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر. قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. فانتني منارك. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. قال لأقتلنك. قال إنما يتقبل الله من المتقين. Naam. Katika ni juzfulu atsikizoweka ni juzu timilifulu izai aitatika kandida yefata kaitika yetu kandida avyani tamatav numenzanar Eric Stefan amni juz 15 boka tamatavi numenzanar Eric Stefan. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا
ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيها طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيها ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيها طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. وإذا قيل لهم أيها الذين آمنوا ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكر للعالمين. يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إن هو إلا ذكر للعالمين. ويا قوم لا أسألكم عليه مال ويا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكر للعالمين. يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون. يا قوم لا أسألكم عليه أجرا. فكيف سيئنا ما كان نمزي السورة هنا فكيف سيئنا فكينا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. صدق الله. نعم. أعمالكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. حسبك فتنين من عرفة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ما في السماوات وما في الأرض
وكفى بالله وكيلا إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا من كان يريد الحياة الدنيا ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون بصيرا. حسبك. Naam, hamaara katika nasi kandidat wa mashagaa Kennedy. لبئس ما كانوا يفعلون ولو كانوا ترى كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما أهلكنا من قرية إلا وما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من
الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. نعم ما شاء الله موقنين. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. قال إنما اتخذتم إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. قال أولو جئتك بشيء مبين. قال فأت به إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. قال للملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم. ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. قال الملأ من قوم فرعون فانتهينا من عرف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. حسبك. أيوة menarikkan. Kandidat kemenangan Abdurrahman adalah Tanarif. Mendukung anak الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا
كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. Katika Banaraka Usama bin Affan Dino avetu majanga. Usama bin Affan Dino avetu majanga. Demiu mana awarinaniu Alawi Said Halidi Adau Labatara. Kadida aluan faran yu de kadida Alawi Said Halidi mamaranas lefadeu fantanina follow. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الحي لا إله إلا هو فاعبده مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو. إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أكون من المسلمين. وأمرت أن أسلم لرب العالمين وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما أنت عليهم بوكيل. نعم فتن sekarang Arab. نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. نسارع لهم في الخيرات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم
وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك نسارع لهم في الخيرات وأولئك من الصالحين إن الذين يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك نسارع لهم في الخيرات وهم لا يشعرون. حسبك. نعم. Gagal katika mantani sura hii maana tunaangalia kuishi فَأَسُوا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون رحمة لقوم يؤمنون بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات ألف لام را بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم را تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه
فصل الآيات لقوم يتفكرون لعلكم بلقاء ربكم توقنون. حسبك. نعم. وختامه مسك في ذلك. فانتني نفارني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا. ألا تحبون أن يغفر الله لهم والله غفور رحيم. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. Edi mais uns 500.000. MashaAllah. Tudo que eu vou colocar. Aqui é tão muito malado. Ele abriu o futebol com o Rocha Velopo. Ele tem a Izzy. Não, Izzy Black Ball. Izzy Milan na PNG Black. Sector nama tu bab cam dulu. Modal apa nama? Nam. Fadua. Khelem. لازم 1 مليون. لقد تقولون شيء. ما شاء الله. أفساد منير من التنازي
Allah. Ari voalohany amin'ny 15 jozo mahazo 2 millions raha laitsika sarikany avy Antananarivo. Fa anao mbola tsy mahazo mandeha omra. Anao manao manaraka filoplaty jozo anao mbola mandeha omra amin'izay inshallah. Manao pipi manao rehefa mitalia izay zany tanteraka. Tonga mitanàna amin'ny vanjakana tonga vola 2 millions. Ok, zay zany ny amin'iny mazao plasy anareo atsika zao iny ty amin'ny famaranana zay magataka générique satria tsika ty afarana ady mafonja hoe ia no prene amin'ny jozo 30 jozo ty satria le prene eto tsy vitany izy mahazo cadeau eto boko bienazy fa ao notreo ato mampiavaka azy 1,75 1,25 raiky donc notre loha tsy mifanalavitra jiaby entre reo telo io za manontany reo telo io hitatsika fa nisy boka Tamatavy nisy boka Majunga ia mivola fa le boka Tamatavy no voalohany atsakantana zay fiteny Tamatavy atsakantana zay fiteny Mashagana mahazo azy ia no dia omradia ia anasek bom diusul-ulang saya dia ini saya dari teman usul-ulang ia makanya saya dari dia kata siapa kata saya dari nah jangan tahu. Nam, ia magana Usay Abdala. Usulwan Usay Abdala. Alam bukan? Bukan bahasa Gafar Usay Abdala. Ia magana Usay Abdala. Masya-Allah. Nam, dara no. Ia tenfawe Syafih Muda Syamsuddin. Bukan tamat-tamat ke tubuh volwan. Ia salah. Chega da Tamatavy. Nah, ok, jana nosso. Eu estou dizendo que a nave ali, ela me saiu de ali de Zenaço Trozen. Nas bula 750.000. E a polícia vai nambar. Fula Nazil direct tá bazando em Madama. Bikin dolar madam, dan itu beli madam. Nam, isani donasu faten. Awak, atas joyo janda kita kata roy. Antara Usay Abdala daka Muda Syamsuddin. Apa cakap dana sampai sesuatu dana. Nam, saya dari dalam kisah kata kaya. Antara rakyat anyan, ati tirai, au. Zemten Usay Abdala mana takbir, acak kata Zemten Usay Abdala, jadi malisa di konti, 1, 2, 3, acak kata Zemten Muda bukan Tamatavy, karena korban tizani. Mafala mora teatro. Nam, aga vitsika tsaiky le olona tsakadô akatrambulety, aga vina presidente LDIB akatrambulety, aga vitsika koa Imam Miki, presidente Chimoko, yakatrambuatelo tsakadô. Aga vina anareo jury maneno raky sy mitena anareo presidente du jury. Zay presidente du jury teo zany ho yakatra ty koa. Presidente du jury raky presidente Chimoko ndraiky presidente LDIB. Nam, presidente du jury iza Fundo Bosco
président du jury ana wonunta kadoniat nam anga fisika ametika fundi Bosco kadoni Cheikh Alawi 750 000 nam ametika président na Chimoku na deuxième d'abord c'était deuxième ametika président na Sudini nani premier avril concours 30 jours Jamil Dilay bien numra maya au fanat na velopo awa nek visa jampa nam aga fisika uturura ni Sheikh Bosco nani Sheikh Alawi nas Fatim pagalasan Olawi santa suka yun tututkan kalau Masya Allah takbir nasyada nabar na lawi kalau para-parat salon patungan di Turki atau isko patsuga sistemana lam atske joyuan direkta Madagascar aja mayita iya boy bata kurdi tamataf sama jena rati bom atra tamataf dan masya yang tamataf dia apa makin sekarang next dulu apa makin sekarang alhamdulillah nah fatapakan juri pada menunjukkan resultat itu pas kordo tenasire lazu larana इसको मकसद तेरे फावत तो देने को ये प्रेमी सच्चा नाज़लाना फाहबुआ dia Andre Matua takbir jangan takbir yuk jabu sampai ada sampai halai cika sampai sana kacika Adruba lampiana kavi zemanesti ubina alderesi chakuraina fanas na faguza dia Shamsuddin Barri adan tamatad izan lana fagua ayyuhal hafiz qad jaa al huda yas'a ilayhi wabda bismi nurihi wasjud أيها الحافظ قد جاء الهدى يسعى إليك فاقتبس من نوره واشدد به دوما يديك أيها الحافظ قد جاء الهدى يسعى إليك فاقتبس من نوره واشدد به دوما يديك أسأل الله بأن ترضى وأن يرضى عليك أسأل الله بأن ترضى وأن يرضى عليك تستحق التاج فالبسه وألبسه والديك يا أبناءنا يا حافظين للهدى سيروا وكونوا قدوة للعالمين
أنتم شوق أمانينا وعطر الياسمين، فاشكروا الله على نعمائه دنيا ودين. يا حافظين بالهدى سيروا وكونوا قدوة للعالمين. سفراء الذكر يا أبناءنا يا حافظين، للهدى سيروا وكونوا قدوة للعالمين. سفراء الذكر يا أبناءنا يا حافظين، للهدى سيروا وكونوا قدوة للعالمين. أنتم شوق أمانينا وعطر الياسمين، أنتم شوق أمانينا وعطر الياسمين، فاشكروا الله على نعمائه دنيا ودين. يا أبناءنا يا حافظين للهدى سيروا وكونوا قدوة للعالمين. أنتم شوق أمانينا وعطر الياسمين، فاشكروا الله على نعمائه دنيا ودين. يا أبناءنا يا حافظين للهدى سيروا وكونوا قدوة للعالمين. أيها الحافظ قد جاء الهدى يسعى إليك، فاقتبس من نوره واشدد به دوما يديك. أيها الحافظ قد جاء الهدى يسعى إليك، فاقتبس من نوره واشدد به دوما يديك. أسأل الله بأن ترضى وأن يرضى عليك، أسأل الله بأن ترضى وأن يرضى عليك. تستحق التاج فالبسه وألبسه والديك. يا أبناءنا يا حافظين للهدى سيروا وكونوا قدوة للعالمين. أنتم شوق أمانينا